Olona roa farafahakeliny no namonyainy araka ny tatitra navoakany BNGRC androany alarobia fa 17 aprily tamin'ny 10 ora sasany no nifandalovan'ny rivodoza Jasmine tany amin'ny faritra Atsimonosy. Tao amin'ny distrikany Toliara voalohany avokoa ireo olona roa ireo ary mbola mpanangonana ireo antony nahatonga ny loza ny tompon'andraikitra. Mbola misy olona roa hafa namonyainy izy tsy tapopoka raha ny vaovao avy amin'ny loharanom-bavao eo amin'ny Gendarmerie-pirenena saingy mbola andrasana fanamarinana ofisialy raha toa ka tena ny rivodoza no antony nahafaty azy ireo. Mitotaly 970 ny olona traibona izay avy amin'ny fianakaviana 730, avy ao Toliara voalohany ny olona 900 izay fianakaviana 5 ary mitoby eo amin'ny kianjam-tafo ao Toliara. Avy any Benenitra ny olona 720 izay fianakaviana 720 ary avy ao Betsioka Atsimo ny olona 12 avy amin'ny fianakaviana 3. Mitotaly 10 ny trano rava tanteraka ka 4 avy ao Benenitra ary 1 tao Toliara voalohany. Trano 520 kosa no simba ka 20 tao Benenitra ary 3 tao Betsioka Atsimo. Manodidina ny 720 tapitrisa dolara no famatsiam-bola ilain'ny kompania mpitaterana malagasy Air Madagascar mba ahafahany indray mamerina ireo sidina. Hita ao amin'ny naoty natolotry ny fanjakana malagasy ny ekipa nitahirim-bola iraisam-pirenena nandritry ny famoahana ny tatitra voalohany ny fanadihadiana tamin'ny alalan'ny fandaran'asa fanamborana ny fampindramam-bola FEC io filana ara-bola io. Efa eo am-pandiniana ny vola entina mamatsy io filana io, ireo tompony orinasa manana petra-bola be indrindra ao dia ny fanjakana malagasy sy ny CNAPS. Araky ny tatitry ny FME nefa dia tsy maintsy ferana ny famomezana volam-panjakana anampiana ny Air Madagascar ary tsy maintsy mampilaza mialoha amin'ny FMI ny fitondram-panjakana raha manam-pikasana hamoaka vola ho an'ny Air Madagascar. Andrasany ihany koa ny fankatoavan'ny filan-kevitry ny minisitra ny drafim-panarenana ity kompania mpitaterana anabakabaka ity. Tsy mbola miravina tanteraka ny olana eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra na ny FMF. Araky ny loharanom-bavao avy amin'ny ena fitsarana miady amin'ny kolikoly dia voantso teo anivon'ity fitsarana ity nanaovana fanadihadiana ihany koa iandrian'ny Victorien izay filoha mpisolo-toerana ao amin'ny FMF ny herinandro lasa teo no ny raharaha fanodinkodinam-bola teo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Araky ity loharanom-bavao ity dia nalefa nody izy taorian'ny fanadihadiana fa ny antota taratasy na ny enjehana azy kosa dia mbola eny amin'ny mpitsara mpanao famotorana. Taoriny disadisa sisilany teo anivon'ny komity mpanatanteraky ny FMF dia andrian'ny Victorien no voatendry ny FIFA ho filoha isolo-toerana any Rabikotraoula Arzaka izay any ivelany. Afaka iray volana no hiatrika ny lao voalohany ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny fifampitsanana ny ho tompon-dakany Afrika 2024. Isan'ny miandry ity filoha voatendry ity ny fanomanana io lalao io sy ny fisafidianana izay ho mpanazatra ny Barea.